Ramatoa Miriama roa amby fitopolo taona lo narary nanahitaina be roa andro sitrana tao anaty mivavaka fanasitranana tongotra narary tsy afaka nandeha avia efa ela be tsy tadidinao tsony tongotro narary efa ela be zay de rehefa mandeha zaho de tsy afaka mandeha nefa efa ela be nefa ny androany tamin'ny vavaka fagnatrena ty de no afaka tongotro loko manahitaina koa tsy manahitaina koa fa de vavaka mandeha tsara voninahitran'Andriamanitra rery any mandeha anenao mamiko zafady tiako mabesion Jesosy Alléluia. Andriamatoa André nandritra ny telo volana io tongony anankiroa io loaliko io nangotsikotsika ary mavesatra be le sany teo zany ohatra misy poids 20 kg zany izy anisany any tsy afaka mihetsika firy fa marary managitaina ary tsy afaka ihetsehan'ny firy fa tena sahirana be izy de azonao an-tsaina ve fotoana nasitrana azy tamin'izy le nanolo tena ho an'Andriamanitra teto tsy niandry le vavaka fanasitranana fa izy nanolo tena ho an'Andriamanitra teo mpijoroana teo de niala daholy efa nahitainana tsy le mavesatra tsy renitsony le poids voninahitra an'Andriamanitra rery avy. Alléluia. Tiava mabeo an'Andriamanitra voninahitran'Andriamanitra rery any raketina tsara moa ty fijoroana vavolombelo ty aho voninahitran'Andriamanitra ho aseho any amin'ny faritra maro hoe niasa ary mbola velo Jesosy ary nanenieriny tetoa majangy tiaka mampiasion Jesosy totika kely mijery atsenao safady ia Ramatoa Vola Celestine foa septra loalika nangosoka efa taona zany fanahitainana rehetra zany fa rehefa teto Jesosy tonga de maivana sitrana teo neo voninahitran'Andriamanitra rery any tiaka mampiasion Jesosy tsy maheno fanahitainana tsony mihitsy anao voninahitra ho an Jesosy Madame Faniry de nandritra ny telo andro io tanana avity mipitsoka de nanahitaina be tsy afaka miakatra tsy afaka mihetsika fa teo vavaka fanasitranana de afaka tanteraka zavatra tsy vitany taloha zany tsy afaka etsehany ty fa zao ataovy le zavatra tsy vitanao taloha voninahitran'Andriamanitra zany tsy vitany taloha afaka etsiny tsara le izy zao ataovy mafimafy mihitsy asehoan'ny tompo hoe tena izy ny voninahitra. Alleluia. Le raina ny tompo sitrana nandritra ny telo andro tsy afaka nanao an'izay izy teoneo misitraniny Jesosy le izy mite hafa mafy anao an Jesosy mandroso anao rano serindra tiaka mampiasion Jesosy kista tao arino tao amin'ny lamosina taiza hoe za moa zay amin'ny serindra zavady taiza hoe zany niveau ambonimbony le fitombenana amin'ny lamosina zany ambonimbony ny fitombenana amin'ny lamosina kista ohatrany aona ny abeany mitombo foana lizy kely izy de mitombo rehefa misy stress na rehefa reraka de avy eo traitena asina alcool izy de iny manala le ohatra misy nana ohatra misy rano zany nandritra folo volana atao anatin'ny folo volana de mitombo le kista fa rehefa teo Jesosy de foana le kista tiaka mampiasion Jesosy kista ny voto nandritra folo volana niaina tsy nisy tsony teoneo voninahitran'Andriamanitra rery any azafady monsieur rindra voaka avaty anao azafady confirmena ny fametran-tanana ny fanasitranana molokoloka mafo an Jesosy mahainy zavatra rehetra ny Andriamanitsika amena bebe miesoa ray taona izy tsy nandreny ny sofiny havanana sy avy fa tao alina mivavaka fanasitranana maheno tsara izy manarako miesoa nanasitrana anazy Jesosy olokolaka mafan Jesosy
ataontsika zavatra mahavariana teto dia misy fotoana tsy nianty fanolorantena ny tompo fa voatapa-kevitra fotsiny ny olona tsiray avy teo dia nikasiany sady ito ray aman-dreny ito mivoto ty tombony ty mivoto be io tongotra io nalaina sary izy talohan'ny dirana teto azo sary ihany zany le izy fa mivoto be izy io ary tsy afaka mandeha izy fa mandringa dia dia zay mahatonga azy manao ny scooby-doo io fa ary tsy afaka midera fa tamin'ny fotoana ny telen'ny mpanompon'Andriamanitra teto hoe mihazakazaha ty aloha dia niazakazaka izy niena le fivotosana tsy nanahitaina ntsony tsy revo ny fiatsikatsena fa ray aman-dreny tsy menatra fa satria Jesosy voninahitra ao an' Jesosy. Alléluia, terra mavesi an Jesosy. Eo, mijanona eo ianao zafady. Mijanona eo, eo mijanona zafady. Kiondala-piovana ny fiainan'ny Lovan'Irina ataontsika kely matarisy 3 taona fa nandritry ny 13 taona tsy afaka mijoro tsara sy mandeha fa mila fanampiana be ary mitarika be ny tongotra rehefa mandeha jereo niara-naitsika io voninahitran'Andriamanitra iry any afaka nandeha tsara izy any maiva nanto fandehany fa tsy ohatriny mihitsy mampandonga zafaty tsara izy ty zany efa ohatran'io foana nanomboka 7 taona fa ny zavatra na problème azy zany natao opération masony io dia mena be foana zany ny masony dia androany teo amin'ny efatrandro teo zany izy ohatran'ny hoe tsy afaka mandeha tsara fa misy problème be amin'ny tongony dia ohatra mitambokony ohatran'izao izy dia za nandeha tatery zay mianaka sahirana be mihitsy any napiditra azy tao anaty tômôbila dia nitaritina be sy tonga teo fa voninahitra ho an'Andriamanitra moa zaho matoky fa matoky amin'ny kely dia hotahin'Andriamanitra be izy hoe tanany koa zany tanany havanany ty tsy afaka manao hoe izy rery no manao an'izay fa teo izy izy foana nanangana amin'ny tanany tsy vitan'izay fa voalaza teo masony mena be ary tsy mahita mihitsy fa zao masony io efa tsy mena be ary efa mahita manjavozavo raha ohatra ka tena tsy nahita mihitsy teo aloha zany Jesosy nao velona Jesosy tiaka mabetsy eo an Jesosy. Halleluja. ty ray aman-dreny ty monsieur François afaka miazakazaka ve anao azafady alefasy asio teaka ao an'Andriamanitra dia verena ty azafady verena zay fotsy ve le teaka ho an' Jesosy izy sepotra nandritry ny 10 taona raha mamindra mandeha aingana fotsiny dia efa misoaka be mihitsy voninahitra ho an' Jesosy fa hitanao teo izy nampanaoviny exercice efa afaka miverina manao fotony izy teaka mafitsika ao an' Jesosy. Madame Ravontina Marianza narary atoka ka hatramin'ny lohany dia marary ihany koa nandritry ny herinandro tonga eto izy taoriana mivavaka fanasitranana dia tsy marary tsony ny antony teka mafitsika ho an' Jesosy. ohatrany tsy mare tiaka mafy be ao an' Jesosy. Alléluia. I mademoiselle Yonza ty tovovavy kely mahafinaritra kely ty nandritra ny herinandro izy io nampalahelo fa nikohaka be foana tsy nitsahatra mihitsy fa nikohaka be foana ary tonga teto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy mbola nikohaka fa azonao an-tsaina ve fa vo nanomboka fotsiny nivavaka fanasitrahana dia nitsahatra teony eo le kohaka
dia zao izy a hatramin'izay nahitako azy teo aloha tsy nikohaka ntsony izy a dia rainy Jesosy dia rao Jesosy misy manatanteraka an'izany. Orokoraka mafoany Jesosy hoan'Andriamanitra mivoninahitra madamy Fara misy marary ao anatin'ny kibony sady tsy afaka mamoritra tongotra satria mamaly any amin'ny lamosina le izy dia zao lasa maivana mikibo sady efa afaka mamoritra tongotra efa hatramin'ny ela be io narariny le izy a afiletany tongotra afaka mifototra midina bany de mandeha nitsakany mandeha izy amin'ny manasitrany orokoraka mafoany Jesosy Alléluia! Hey, alléluia! Ity rahalahy ty monsieur Silvio aseho io amin'ny olona hoe rahalahy ny angezan'ilay herin'ny tao aminao tamin'ny alohan'ny atongavanao teto. Ohatr'izao tanako zao ohatran'io aben'le herin'ny tamiko fa zao lay izy kely blitina kely sisa ve fanjerevana tao ambany tao voninahitra ho an'i Jesosy raha pitsy ho farana. Halleluja! Hey! Ataovy mafimafy le tehaka ho an'i Jesosy, mafimafy le tehaka. Zao ray aman-dreny zao tsy zorona tsy zatra nataony Jesosy taminy. Voninahitra n'Andriamanitra rery any Andriamatoa Justin nandritra ny 5 taona dia narary manakotsako ny vanintaolana rehetra sy ny fotope manakotsako dia sahirana be izy rehefa tena mihetsika le izy dia nandray tsy afaka malemy mihitsy zany ny tombony iny fa androany azonao an-tsaina ve androany mbola vao nifantoka tanteraka izy mbola tsisy toroteny akory dia efa nisy zavatra reniny ovo ary rehefa tao anatin'ny toroteny nandray ny teny izy tsy niandry vavaka fanasotranana akory fa tao anatin'ny toroteny dia eniny maivana afaka tanteraka le izy manao an'izany dia afa mafy be anao an' Jesosy. voninahitra ho an'i Jesosy madame Razafiasoa Bertine narary foana ny atovavany tsy afaka miteny mafy tsy afaka mihinana zavatra mafimafy mafana sy mangatsika marary foana izy tao anatin'ny vavaka fanasitranana zay rehetrarehetra zay dia sitrana afaka miteny mafy ianao madame. Alléluia! Orokoraka mafy an'i Jesosy Alléluia! Mademoiselle Anitra ny aina voan'ny fièvre typhoïde nandritra ny 7 taona tena isaky manao contrôle amin'ny dokotera hono izy manao analyse dia positive foana ny analyse fièvre typhoïde dia tao anatin'izay natsiaro ny jany tamin'ity taona ity ihany koa nanomboka narary fo sy narary vavony izy atao mivavaka fanasitranana rehefa vita mivavaka fanasitranana dia natsiaro maivana izy tsapany hoe afaka tanteraka reo rehetrarehetra reo anao contrôle izy rapitso amin'ny fièvre typhoïde iarahantsika mahita eto dia afa mafy ho an'i Jesosy.